nanomeno olona hoe afafazo amin'ny sekoly ty fa rano avao amin'ny sekoly ihany no nafafy tao amin'ny sekoly zay mariako fa rano avy any mopera ary mopera dia nazo an'io avy aty ampimasy fa vombela zany tao amin'ny tribonaly zavatra tsikafona nanisy ny tribonaly zany ho zay teo hoe raha adikanay le izy a dia miendrika karazana adi-pinoana ny zavatra satria toerana anankiray izay nipoiran'ilay aretina dia tao amin'ny sekoly masera rehefa mijova vombela nefa ilay tompona andraikitra ao amin'io sekoly io dia minaza fa manana diplôme izy tamin'ny resaka fanaovana fampotsapy ary mahay amin'ireo karazana commande d'esprit izay nijoroany vavombelona tao dia eo mahatonga ny metraka fanontaniana hoe manana fahalalana sy fahaizana ary traikefa tompona andraikitra ao amin'ilay sekoly momba n'ireo zavatra reo nefa koa ao ihany mipoiran'ilay aretina zany dia zay mahatonga anay hoe nahoana ary misy idirany hebraika le izy fa zay mahatonga anay hoe misy ambadika adi-pinoana ihany izy araka ny fijerinay ka hoe ianao hoe tsy atahorana ve mety hoe sy fanakatonana zany misy dia vomay manapofo sy manamafy ny ariahanay da zavatra zany zay koa mahatokony fanjakana fa tsy adala ny fanjakana raha ny koaina rivolala marina fa hoe resaka fitsaboana ny tena hitazomana azy fa tsy fivavahana samy hafa tsara ny statut kabalistika sy ny statut religion raha ohatra ka ninonina hitazomana ny koaina rivolala tsy misy antony akory zany ampisy fetraikany aty amin'ny fiangonana fa manana statut ny fiangonana tsy miakina amin'ny koaina rivolala mampodina sy mampodina fiangonana fa misy statut misy principe ao misy mpitondra fivavahana ao anisan'izany zay solotena ka zay zany mino hoe tsy ho tonga amin'izany fa raha zany ny zavatra misy a dia efa zavatra hafa indray no mety iseho am'izay